Niaona tamin'ireo mpanao décodage finday miasa eo Analakely ny ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra na eny Andriatsitoaina ny 9 febroary 2024. Nisy arak'izany ny fanakalozan-kevitra ary nanambara ireo mpandraraha ireo fa vonona naraka ny toromarika sy ny lalàna izay apetraka. Nanao fanarahana vonjimaika ny rotota mandra-pahavita ny tsena vaovao ametrahana azy ireto. Ny farana omaly 20 febroary ny fandraisana anjara tamin'ny fananana famoronana logo vaovao ho an'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Miisa eo amin'ny 900 eo ny isan'ny mpandray anjara tamin'izany. Efa manomboka ny fifantenan'ireo sangan'asa ary avoaka pabe-maso izany ny 2 martsa ho avy izao. Ho fantatra amin'io daty io ihany koa ny anaran'ny mpandresy tamin'ity fifaninanana ity. Hier Jonar Mampianina no nitendren'ny vondrona afrikanina ho lehibe ny delegasiona manara-maso ny fifidianana ho filoham-pirenena ao Togo. Izany fifidianana izany moa dia atao ny 12 febroary ho avy izao.